maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. ao amin'ny salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato manomboka ny andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny roa amby telopolo no imbonatsia. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo, miraikitra mivovoka ny fanahiko, velomy aho araka ny teninao, ny lalako no lazaiko, ary namaly ahy ianao, ampianaro ahy ny didinao, ampahalala ho ahy ny lalako didinao, dia heveriko ny fahagagana nataonao. Mipotrapotra-dranomasina aho no ny alahelo-ko, ampahereza aho araka ny teninao. Lalan'ny lainga no esory amiko, ary ny lalanao no hanasoavy ahy. Ny lalan'ny fahamarinanao no fidiko, apetraka eo anatrehako tsipika. Mifikitra amin'ny teny vavolombelonao, Jehovah, azavela ho azoko enatrao. Lalan'ny didinao no hiazakazahako, ampahalalanao ny foko. Amen. Hivavaka isika. Mamaly ny anton'izany tononkira-panahy izany izay Andriamanitra, ka indreto tonga mba hiompom-peo amin'ny mponiny lanitra anambara fiderananao. Miompom-peo amin'ny fiangonana, ilaza fisaorana anao sy hanandratra anao amin'ny voninahitra. Miompom-peo amin'ny olom-bovonjy, faly manatona anao indray mba hovonjenao, ka ho tsapanay ane anatin'izao fiombonana masina izao. Fa na dia teo aza ny tsy fahatanterahanay, natao aza ny fandikanay ny didinao masina, dia indro ianao ampitiavana no andraisanao anay eto an-tranonao. Avelanao ny elokay, amindranao fo izahay, ary avaozanao indray ny mahazanaka ao anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Matoky ny famelanao izahay, ary maniry sy manantena indrindra koa ny mbola hiasanao amin'ny teninao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Raha ho vakiana ny soratra masina, iarahanay mandinika izany, dia ho eto avoan'ny fiangonana anie ianao, hitondra ny fiangonanao araka ny sitraponao indray. Ahantakaranay, fenao Andriamanitra hivavahanay, dia Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Miano ary mamalia ny vavakay tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Araka ny fandarana mofinaina dia ny marika toko 3, andininy 7 hatramin'ny 12 no anjarantsika fiangonana amin'ity anio ity. Marika toko 3, andininy 7 hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'ny tompo, ary Jesosy mba amin'ny mpianany niala teo ka nankany amin'ny ranomasina, ary nisy olona maro avy tany Galilea nanaraka azy, ary nisy olona maro koa avy tany Jodia sy Jerosalema sy Edoma sy tany andafin'ny Jordana, ary tamin'ny tany manodidina ny Tiro sy Sidona nandre izay zavatra nataony dia nankeo aminy. Ary izy nilaza tamin'ny mpianany mba hanisy sampokely hiandry azy no ny abetsahan'ny vahoaka, fandrao mifanimety amin'ireo. Fa efa nahasitrana olona maro izy, na dia nifanety taminy mba hanendry azy izay rehetra nanana aretina. Ary ny fanahy maloto, raha nahita azy, dia niankohaka teo anatrehany ka niantso hoe, ianao no zanak'Andriamanitra, ary nandrara azy mafy izy, tsy ianao izay ahafantarana azy. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, iteninao ny fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Tompo isaoranay ianao manome fotoana ahafahanay mandinika bebe kokoa ny soratra masina, ary mahatakatra ny tianao iainanay indray. Engane mbola aorinao anatinay ny fanahy masina, hiasa ka tanteraka fampianarana ny zavatra rehetra, fampatsiahivana ny zavatra rehetra. Mbola hitombona hiatrany amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
filazantsara araka ny marika toko fahatelo andininy fahafito hatramin'ny faharoa ambin'ny folo no anjarantsika. Iteny vetivety indray sika hifampizarana hoe aiza ho aiza reny fahalalantsika n'izany filazantsara araka ny marika izany soratany marika. Tsy ny tantara ny fahaterahan'i Jesoa izy fa nanomboka eo amin'ny fitantarana ny nanaovana batisa ny Jesoa. Maika ny fitoriana amin'ny fanamariana ny teny hoe niaraka tamin'izay, niaraka tamin'izay. Izy koa anisan'ny nanao teny fanirana, patsiah ny teny fanirana nataon'i Jesoa hitoriana ny filazantsara. Ho an'ny Matio ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ho an'ny Marika mitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izy no filazantsara voasoratra voalohany, tsy araka ny filaharany ao amin'ny boky fa izy no voasoratra voalohany. Tapina ve ny dominareo fa nakaiky izy sy Matio amin'ireo fitantarana asa fanasitranana. Manamarika ny filazantsara araka ny marika ny fisian'ireo teksta fohifohy zarain'ny soramandry. Ny soramandry moa dia ampatsivina fa tsy vakiana rehefa mamaky soratra masina sika, fa iny dia efa karazany heviteny fa tsy andinin-tsoratra masina akory. Fiton'ilay tantara na ny hevitra ilay tantara. Rehefa mamaky soratra masina sika dia tsy mamaky ny soramandry eo ambony fa tsy hoe hoy ny soramandry eo ambony. Iravan'ireo mpianatra ny toeram-panomanana anankitelo tazana eto, ento daholo ny mpiomana any mba eny ary. Dia hitantsika raha manoloana antsika fotsiny Baiboly tsotra ny eny am-pelatananareo dia hitanareo hoe tena voatetitetika kely. Raha ohatra izany ka hoe fary dia ilay fary tsy mampite hividy satria kely bitika ny vaniny fa be dia be ny tonony. Fa soratra masina indray izy mora vakiana no ny fanolorana tsy kelikely ny zavanitranga hitantarana ny fiainan'i Jesoa sy ny asany tetỳ anivon'izao tontolo izao. Raha maika ianao izany ahafantatra hoe inona daholo moa no nataon'i Jesoa tetỳ ambonin'ny tany fony izy miara-nonina tamintsika teny tonga nofo, dia ao amin'ny filazantsara araka ny marika ianao mahita an'izay. Indray melatra kely mihoatra amin'ny filazantsara Matio na Lioka Jaona moa dia tena miavaka mihitsy. Afaka androso ary sika eo ambany masonareo ny taratasy, mety tsy ampy raha ny fanisako anareo satria raha toa ka mbola misy any aoriana na misy afaka mitambatra dia iza zao tsy manana taratasy. Eny ary ny drafitra nitondrana azy tia dia miainga amin'ny hoe inona moa no ambarany filazantsara sinoptika amin'ny miaraka amin'ity tantara ity. Ny faharoa dia ny hevitry ny fitanisana ireo karazana tanàna niavian'ireo olona nanatona ny Jesoa. Ny fahatelo dia aka voambolana vitsivitsy sika manambara fa mahefa ny zavatra rehetra ny tompo atao anatin'izao teksta izao. Ary ny fahaefatra inona kosa ny lesona azotshoahana na azontsika ampiarana izao soratra masina izao amin'ny fiainantsika amin'ny fanompoana eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ary any amin'ny fahadimy dia hijerisika ny fanontaniana tokana ihany mba hifanankalozantsika hevitra. Efa hitanareo eo sahady vetivety dia voavaky. Ny fahaenina moa dia fampieritreretana ary ny fahafito dia famidinana. Tsy toy ny isanandro ny faharetan'ny fiarahantsika mandinika soratra masina satria noho ny fidiran'ireo sampana samihafa dia nitsinjovina izy ireo no hoe andeha ary mba ho faranana kely eo alolohany amin'ny fitorany sasany ny fiarahantsika mandinika soratra masina mba hampivelatra kokoa ny fahatogavan'ireo sampana hifanentana amintsika. Izay ambara ny filazantsara sinoptika. Filazantsara sinoptika moa dia ilay antsoina hoe filazantsara mitovy fijery, izay tsy iza tsy akory fa ny telo voalohany ao amin'ny Baiboly
dia ny Matio, ny Marka ary ny Luka. Manambarany amin'ity tantara ity ve ny filazantsara araka ny Matio na ny filazantsara araka ny Luka. Raha hitantsika ambanin'ny soramandry dia misy teboka manontany hoe Matio 12:15 ve no mifanaraka amin'ity fitantarana atao amin'ny Marka anjara mofinainantsika ity. Dia ary hojerentsika atao amin'ny filazantsara araka ny Marka 7:17-12 ny zotran'ny tantara dia ahitantsika ery amin'ny 2 mamarana dia Jesosy Kristy ataony fariseo andromaso satria naka salombary teny an-tanimbary ny mpianatra. Efa tratra alozan'i Jesosy andro sabata sady mangalatra ny mpianatra Jesosy. Eo amin'ny 7:1 hatramin'ny 2 dia nanasitranan'i Jesosy ilay narari-tanana andro sabata. Mifarana amin'ny hoe tezitra ny fariseo ka nitady izay azahoana ny ambo-kevitra tamin'ny Herodiana ary nitady izay azahoana mamono azy. Fa ny amin'izay indrindra dia niala i Jesosy, nietaka izy, kanefa izy nietaka iny raha ny tantara dia narahany vahoaka maro. Izay zany ny atao amin'ity anjara mofinainantsika ity. Ao Matio 12:12-20 tantara mitovy amin'izy io, misy fanampiny fa Jesosy tsy mitady laza fa nanao asa famonjena. Fahatanterahany Isaia 2:20 ary izy ilay mpanompon'Andriamanitra. Izay ny Isaia, ilay mpanompon'Andriamanitra malemy fanahy sy manam-pahefana. Malemy fanahy nefa manam-pahefana. Afaka miaraka ve zany toetra izany? Ny ianareo rehefa hoe malemy fanahy ny olona dia lazainareo tsy manana fahefana, fa avezany fahefana. Tsy maintsy hoe masika ve vao manana fahefana. Za zany dia indraindray mieritreritra anaty forosana kely ity. Tsy nanaovako polisy ngamba dia za tsy mahay mitrerona. Dia manontany tena foana hoe rehefa mpitandro filaminana ve dia tsy maintsy mitrerona ohatra ny teny izany. Fa tsy voatery hoe amin'ny lafiny sasany misy karazan'olona manana fahefana fa tsy voatery asika, tsy voatery aditra. Maditra be tsy hoe maditraditra ina akory fa tena hoe masika. Fa ny tompo dia malemy fanahy tsy miavona poka nefa manana fahefana. Izay ny ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Ny Luka 7:17 hatramin'ny 7:20 manasongadina fa ireo vahoaka nanatona an'i Jesosy dia avy lavitra faritra samihafa. Ny fehiny ary raha tambatra ireo izay tsy vakintsika moa no anatin'ny aram-potoana, naiza ary na iza Jesosy dia tompony hery sy ny fahefana ka mahefa ny zavatra rehetra. Ho hitantsika eto ambany ary naiza Jesosy dia manana fahefana ary mahefa ny zavatra rehetra. Eo amin'ny 7 sy ny 9 dia mahitsika ireo karazana toerana tanàna niavian'ny olona nanatona an'i Jesosy. Dia mba ho tany saina vetivety araka ny vakiteny hoy ny soratra masina. Nakany amin'ny ranomasina Jesosy, nisy olona maro avy taiza, Galilea, Jodia, Jerosalema, Edoma, tany andafin'ny Jordana ary tamin'ny tany manodidina ny Tiro sy Sidona nandrezany zavatra nataon'izany dia nankeo aminy. Za manokana dia tena tia mijery saritany rehefa mandinika soratra masina. Ny saritany afaka manampy antsika amin'ny hevitry ny soratra masina. Eto amin'ity anjara mofinaintsika ity dia ny sary faharoa avy any amin'ny farany raha Baiboly tsotra ny eny am-pelatanantsika.
ny sary tany faharoa avy any amin'ny farany. Hijery sika hoe avy aiza sy avy aiza tokoa ireo tanàna ireo le Palestina tamin'ny andron'ny testameta vaovao. Ny voasoratra voalohany aloha jereo avy any Galilia. Hitantsika sora-baventy eo Galilia, io ny akaiky indrindra. Akany amin'ny ranomasina i Jesoa. Hitantsika eo amin'ny ilany ankavanambanana ampovoany ny fandroana hoe ny ranomasiny Galilia. Olona avy eo amin'ny tanàna ny Galilia tony hoe tany Tomasina, dia olona vao Tomasina fa io ny ranomasiny Tomasina. Andondray ary sika, iza ny tanàna manaraka? Jodia, Jerosalema, ireo mponina izay ambarako hoe ao anatin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Jodia sy Jerosalema ery ambanimbany ery. Sora-baventy hoe Jodia mitovy amin'ny hoe Galilia. Jerosalema marian'ny fanondrona efajoro, fa tsy boribory tahaka ny an'ny sasany Jerosalema. Manaraka eo Edoma ery ambany indrindra amin'ny saritany. Edoma, sora-baventy koa. Manaraka ny olandafiny Jordana dia manaraka eo raha anara-tanàna. Tiro sy Sidona. Inona ary ny hevitra izany amin'ity tantara ity raha te hiresaka sika eny amin'ny hoe ny Jesosy Tompo mahefa ny zavatra rehetra. Voalohany dia tokony ho fantatsika aloha fa raha miteny hoe Jerosalema, Jodia dia ireo faritra honena ny olony teny fikasana zany. Ny Jiosy. Raha Tiro sy Sidona dia ireo faritra honena ny Jentilisy zany. Ny Jentilisy. Raha Edoma, inona ny tantaran'ny Edoma raha tsoratra masina? Iza le rahalahin'i Jakoba? Esau. Dia nanahoana ny fifandraisan'izy Jakoba na amin'ny taranaka Jakoba? Miady mandrak'androany. Miady ny taranaka Esau sy ny taranaka Jakoba. Izany hoe raha tantara raha tsoratra masina dia tena ny fahavalo ny vahoaka ny teny fikasana. Atolaka aty amintsika kristiana dia tena ireo fahavalo ny kristiana. Tsy ny jentilisa fotsiny mipetraka any amin'ny fanompoty sampiny ihany, fa ireo mpanentsika ny fivavahana kristiana. Raha izay zany izy adika ato amin'ity teksta ity. Ireo olon'ireo dia nanatona any Jesoa. Faritra akaiky sy lavitra. Ireo aloha zany ilay karazan'olona. Ny jentilisa mivavaka amin'ny Andriamanin-kafa, ny zanaky ny teny fikasana mivavaka amin'Andriamanitra alehibe, ary ireo mpiady amin'ny vahoakan'Andriamanitra, ny fahavalo ny vahoakan'Andriamanitra Edoma. Aiza ho aiza ny toerana misy azy ireo. Eo amin'ny saritany ihany sika. Mijery ny valandro sika dia mahita eo ihany halavirana ho an'ny Galilia sy Jerosalema. Galilia, Jerosalema elanelana eo amin'ny 200 kilometatra. Ho an'ny Tiro sy Sidona elanelana eo amin'ny 100 kilometatra mianatsimo atsinanana. Indray mianavaratra Jerosalema makany Galilia. Edoma, izy ilay farany ambany indrindra, dia heverina hoe 200 kilometatra manodidina avy anatsimo mianavaratra. Ranomasin'i Galilia voatondro eny amin'ny eo afovoany raha saritany. Izany hoe Jesoa eo afovoany, ny olona rehetra manatona azy avy any avaratra, avy any atsimo, any andrefana, avy any atsinanana raha teo. Inona ary ny hevitra izany? Raha lazaina hoe mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo. Izany hoe tsy voafetra ny toerana iray ny asan'i Jesoa. Any amin'ny kilometatra maromaro toy ny hoe any Abrikaville any tonga eto Antananarivo,
no ny fandrenesana ny asa mahagaga nataony Jesoa. Raha avy any andrefana toy milaza hoe aiza re zany 70 kilometatra zany manerinerina ve? Raha avy any avaratra dia ny manodidina ny 500 kilometatra avy any avaratra. Tena hitantsika zany ny tondrozotra mankeo amin'ny Jesoa ny olona rehetra na avy aiza tsy voafetra. Ny anankiray teo na manahoana finoany na manahoana fifandraisana dia tsy voasakan'izany koa ny herin'i Jesoa sy ny famonjeny. Boatoerana eo afovoan'i Jesoa eo ambany masontsika izany filazana izany. Ny olona dia mankany aminy. Eto amin'ity soratra masina ity tsy Jesoa no mankany amin'ny olona fa ny olona no manatona rehefa nandre. Toy ny fahefan'ny andriamby fahazazisika na eo amin'izay asantsika mety mampiasa andriamby ianao dia ahoana? Apetraka ao ny andriamby dia mifampisitona ny vy rehetra. Ao anaty fasika moa zany misy vy. Dia mifampisitona ny vy rehetra reny fa miavaka. Na avy aiza na avy aiza. Toy ny fahefan'ny andriamby i Jesoa. Ilay vy voasintony andriamby dia misintona ny vy hafa namany avy any. Dia hitantsika mihitsy ilay sary indraindray mamparikoditra hoe rehefa nitangorona daholo ny vy eo amin'ny andriamby. Fa ny tiany olazaina dia hoe tahaka ny fahefan'ny andriamby mipetraka eo afovoany ny fahefan'i Jesoa raha eo afovoany izy araka ny saritany ranomasin'i Galilea eto amin'ity tantara ity. Ny fahatelo dia hijery ny dika teny vitsivitsy manambara ny fahefan'i Jesoa amin'ny zavatra rehetra. Mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Nanasitrana olona maro izy. Misy dika teny eo fadingantsika. Ery miasa tsy voafetra ary tsy indray mandeha monja. Dikan'izany ny matoan-teny. Tsy voafetra tsy indray mandeha fa nanomboka ary mitohy tsisy fetra tonga aty amin'ny fiainantsika ankehitriny. Zay ilay Jesoa mahefa ny zavatra rehetra. Misandrahaka sitrany daholo ny aretina maro ary tsy voafetra ara-potoana. Any amin'ny faraparany any moa dia te hampieritreritra antsika hoe tena matoky an'izany ve izy? Io dia hoe tonga avy aminao arak'izay inonao. Ny ankohaka teo anatrehany 9:140 raha adika koa dia hoe ny antehatra taminy. Fetsika fankatoavana no hoe miankohaka fanetretena fanekena fahefana. Izy io araka ny soratra masina fanahy maloto. Mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Inona koa no manaraka? Ianao no zanak'Andriamanitra. Miankohaka iny ny fanahy maloto ary ny teny hoe ianao no zanak'Andriamanitra. Ianao lay avy amin'Andriamanitra. Ianao lay manana ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra. Nanaiky ny Jesoa ho mahefa ny zavatra rehetra ny fanahy maloto. Manaiky ny Jesoa tompo ny fahefana avy amin'Andriamanitra ny fanahy maloto. Nandrara azy mafy. Jesoa mibaiko ny fanahy ratsy ary ny fanahy ratsy dia manaraka baiko. Raha toa zany ka dika teny no raisitsika dia atsoahana ny hevitra hoe Jesoa dia manasitrana, Jesoa tompony fibaikoana. Voafehany na ny fanahy ratsy azy. Inona ny faefatra? Azo tsoahana avy amin'izao fandiniana soratra masina izao ho an'ny fanompoantsika eo amin'ny fiangonana. Tsy nilazantsika ry havana ny zava-dehibe mamarana moa ny 9:12 hoe aza miteniteny.
tsy nilazantsika ny zava-dehibe fa ny fahefan'Andriamanitra no aoka isongadana rehefa manompo an'Andriamanitra. Fa tsy hoe ndana dia publie eo, sponsorisé eo mihitsy ty. Raha nilazanao ny kendrenao dia diso zany. Fa raha fitoriana an'Andriamanitra dia hiasan'Andriamanitra zany. Hitan'Andriamanitra foana ny tian'ny olona ho tanjona hoe nahoana eo ny publie ty sary ty fa tsara aho sa hoe tsara Andriamanitra nanao aho. Samy hafa zany ry havana. Izao afatra izao aelezo tsy ianao fa mba ho fahafantarana an'Andriamanitra sy ny heriny mahefa ny zavatra rehetra. Ny fanompoana marina eo amin'ny fiangonana dia fanompoana tena mitondra fahavelomana, fahasitranana, fiainana. Tongeto isika, mivoaketo, mahazoazo aina, aoka izany fa tsy hoe kanota be. Fa natsindrona aza natao antsika teto, manino isika mivoaketo? Izay indrindra ilay fanasitranana. Fa tsy tena kanota. Tsindrona ozy ny soratra masina fa tsy isy hoe kanota ao amin'ny soratra masina. Misy dikany koa mantsy izany. Voatsindrona tampozany hoe nositrany ny tenin'Andriamanitra ny fonao. Dia manasitrana foana ireny fa azo atao hoe kanota tena voavelively maro. Tsia. Fa voatsindrona mpo ianao. Raha kapoka dia mandiny tena hoe fa na inona ny tarikanao ianao n'ilay toriteny. Fa ny fanompoana marina ry havana dia mitondra fiainana, fanasitranana, aina vaovao, tsy ho an'izay narary ihany, fa ho an'ny fiarahamonina. Manjary taitra ny fiarahamonina, sitrany ianao tamin'ny fahotanao, sitrany ianao tamin'ny aretinao, sitrany ianao tamin'ny adi-tsainao, maivamaivana ianao tamin'ny vesatra nahazo anao. Izany no fanompoana marina. Dia mba ho mpanompo marina isika mitondra fanasitranana, mitondra fanamaivanana ho an'ny fiarahamonina fa tsy hanavesatra fiarahamonina. Ho an'ny fiainana andavanandro. Dia tsarovy fa lehibe no olana. Rehefa mandinika ny fiainan'ny zanak'olombelona ry havana, dinio ny tenanao, dinio ny manodidina, aza sokotsokirina ny anaty tranony ihany na izany aza, fa tsisy olona tsy manana olana izany. Tsy ao anatiny za tsy ao anaty lisitra pastera tsy amin'izany fa jereo fotsiny e. Inona ny mahasamy hafa ny teny hoe olona sy olana? Olona, olana. O sy a. Zay fotsiny. Fandray akaiky ireo aza manao izay tsy manana olana. Ngambe ianao Autriche fa tsy olona. Io no olana efa mivandravandra be izao, mitsitrika fotsiny lohanao. Dia zao tsy tia halala izao ny sasany modia miala olana amin'ny alalan'ny fisotro mamamo, ny zava-mahadomelina sy ny sisa dia iny izy ilay mitsingevangevana eran'ny lalana iny. Miala olana izy iny. Izy ilay miondrikondrika tsy tahijery iny. Efa zavatrafy. Misy olona Autriche fa ny olona dia olona foana ary izy hoy ny olana izy. Raha tsy izany tsika tsy olona. Fa io olana io na kely na lehibe amin'izay fijerin'ny olona, sasany tsy manana ariary izy dia efa olana be, sasany tsy manana roa tapitrisa izy vao olana be. Arakaraka ny fijerin'ny olona, tadidio ry havana fa ny fisian'ny olana eo amin'ny fiainantsika dia filazan'Andriamanitra hoe ianao anie ka olona tsy feno hoe ianao anie ka olona mila an'Andriamanitra dia izay no hoe lehibe ny olantsika fatadidio efa fantatsika izany fampiarana tao ambienombieny hoe lehibe lavitra noho izany ny Andriamanitra ivavahantsika mahefa ny zavatra rehetra izy. Ny olana ara-pahasalamana, ny olana ara-piarahamonina, ny olana ara-kasa, ny olana ara-bola, ny olana be dia be izay mety mahazo antsika lehibe ary tsy voafetra Andriamanitra. Zavatra faharoa mba amin'ny fiainantsika andavanandro azo soahana miainga amin'izao anjara mofinaina izao dia ny hoe
na tsy fantatr'olona azy ianao inona moa zay iza dia tadidio fa fantatr'Andriamanitra ianao. Zava-dehibe dia tsy nitadidin'ny olona hoe miarisoa ny anarako fa ny Kristy izay notoriako. Zay ataovy zava-dehibe tsy hoe Angeline ny anarana anjely kely mihitsy fa ny zava-dehibe dia vitan'ny anjely ny iraka nampahafantatra ny amin'ny Jesoa mpamonjy izao tontolo izao. Zay ny zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Aoka ho hita ny amin'ny Jesoa fa tsy ianao no hisongadina. Fanontaniana tokana hifanankalozan-kevitra ary amin'ny sehatra inona amin'ny fiainanao ny tena ilanao ankehitriny fa mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Amin'ny sehatra inona? Sehatra ara-pahasalamana ve? Sehatra ara-piariana ve? Sehatra ara-ankohonana ve? Sehatra amin'ny fianarana ve? Sehatra inona amin'ny fiainanao no tena ilanao ahatokiana fa mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Tsy maninona velarintsika inona amin'ny fiainana na eny amin'ny fiarahamonina aza no ilantsika hoe zao Andriamanitra zao mahefa ny zavatra rehetra. Nisarika anao hoy izy hoe lafy ny ara-panahy tsy hoe naninona ianao ny voasarika fa misy zavatra iainanao ankehitriny ilanao hatoky fa mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Fa ny mahagaga hoy ny namantsika io baiboly ngeza be io tsy mahasarika olona fa vao mijery izy tonga dia boky be 900 be zao boky kely ohatrany ary tsy voavako. Fa maninona ho izy no voasarika mba ilona ao anatin'ny baiboly. Izy zany fampizarana fa ny angatahana amintsika dia hoe io misy zavatra misy sehatra anankiray eo amin'ny fiainanao na eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ny firenena izao tontolo izao ilantsika fahatokiana matanjaka ny hoe Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetra, mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Anome ohatra tsy tafavoaka intsony Madagasikara. Raha ianao kristianina Evjekema ka miaina tsara ny soratra masina mitondra amin'ny loha hevitra hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo, mialatso kristianina intsony. Tsy ho tafavoaka intsony Madagasikara efa any amin'ny rambony ve ny fahantrana, mialatso kristianina intsony. Aza mba havoaka amin'ny vavantsika kristianina hoe Madagasikara fa tsisy fanafany intsony, tongava aminao arak'izay inonao. Fa miala amin'izany teny izany raha mbola Evjekema koa ka nitarihina amin'ny hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Apetraka amintsika ny fahatokiana ary zarao amin'ny fiarahamonina hoe tsia mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Afaka hioatra amin'izay firenena hiverina matanjaka indrindra isika raha toka matoky an'Andriamanitra ary miasa miaraka amin'Andriamanitra. Diozina hoe mbola hisalasalako izany zay ny dikan'ity fanontaniana ity. Feo misehatra manokana ho an'ny fiainanao. Valioany an'eritreritrany misy tena asa tena manahirana mafy mihitsy, manavesatra. Ho vitako ve io ry tompo? Dia mamaly ny soratra masina foto-kevitra manao hoe vita io miaraka amin'ny tompo mahefa ny zavatra rehetra ianao. Zay nge le tiana hivoaka any amintsika. Tsy maninona tsy voatery hiteny momba ny tenanao ianao. Ohatra tsy fahasalamana efa tena tsy hitako intsony izay atao. 12 taona aza narary ilay vehivavy anankiray, ianao mbola 3 andro herintaona ny narary. Mbola vitan'ny tompo ny nanasitra anazy. Dia io foana ireo olona tongava aminao arak'izay inonao. Soratra masina izany. Fa tsika indraindray eo amin'ny fahaenina moa dia misy fampieritreretana somary mampiomehy. Tsika indraindray dia raha io finoana ateraka ny soratra masina vakiantsika dia ianao maketo fa tsy maketo amin'ilay tena izy.
eto tenatena ohatrany tsy possible tsony ka zay ary ny finoanao an'ilay iziko fa raisin'ilay soratra masina ho fiainanao dia ho hitanao hoe atraizany fahatanterahany io inona ry atao jerentsika ohatra hoe ho an'ny fiainan'ny fiangonana ny fiainan'ny fiangonana raha miteny hoe fiangonana tsy voatery ity fitandremana misy atsika ity ny fiainan'ny fiangonana hoy izao ny ray aman-drenitsika hoe hiaraka amin'ny famaranako ny asa eo amin'ny fisotrondronono ny famaranana ny fahasairanana rabola ny efijekem tonga avy amintsika arak'izay notsika zay teniny anankiray teria Coliseum satria dia sahirana eo foana dia sahirana eo foana maefa ny zavatra rehetra ny tompo miainga amintsika izany miaraka amin'ny Jesosy tsisy miteny mihitsy sa tapenan'inona sa fatoran'inona ny vavanareo fitaizana ankehitriny misy ray aman-dreny tena sahirana tokoa amin'ny fitaizana ny zanaka ary indraindray moa dia hoe vavaka sisa aza atao sisa izany ny vavaka fa mialoha foana ny vavaka mivavaka sady mananatra tsy hoe vavaka sisa teny izany mihitsy maefa ny zavatra rehetra ny tompo ary tsy tratra aoriana izy inona koa mila mijery resika hoe ity zava-mitrango ity tena mihoatra ny fahaizako mihoatra ny fahefako mihoatra ny saiko saingy fantatro fa maefa ny zavatra rehetra ny tompo izany zany ny tokony ho velominy izao fiarahamandinika soratra masina izao raha mivoaketo isika fa andrao hitovy amin'ny tsy tonga ihany na hitovy amin'ny tsy manaraka amin'ny tambazotra ihany dia very foana ny atsasakadiny sy adindray antsika raha toka tsy misy zavatra vaovao ateraky ny soratra masina izay nomeny tompo ho antsika ninonino na avy aiza na avy aiza na avy any Tiro na avy any Sidona na avy any Edoma fankahalana be na avy ao Jerosalema na avy ao Jodia dia hain'ny tompo ny miantso mba hanatona hain'ny tompo ny miasa hitondra famonjena eo amin'ny fahaenina ary ny olona indraindray dia mbola misalasala kanefa ny 140 maninona fanahy maloto aza miankohaka dia ambakain'ny fanahy maloto vetsika sika zanak'Andriamanitra fanahy maloto ary miaka tena tsisy ohatranao rery zanak'Andriamanitra ianao zanak'Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana dia ianao dia nasiako sary mampimebe mihitsy raha ohatra ka ianao zanak'Andriamanitra indray no eto ny fahatokinao an'izany Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra izany nefa ny fanahy maloto aza ohatran'izany dia mila mieritreritsika farany ary dia hoe tadidio fa mararomaro ny sitran'ny tompo toerana maro ny avian'ireo nanatona ny tompo fa na ratsy dia resy tompo iray fahefana iray famonjena iray eny ary havana misaotra ny tompo isika misaotra antsika rehetra ny amin'ny fahatongavana mivantana teto misaotra an'ireo mpanaraka tapaka koa any amin'ny tambazotra any aorian'ny vavaka vao hitsangana ny fiangonana tompo misaotra noho ny fahafanay niaraka tamin'ny fandiniana ny soratra masina ity maraina ity ianao tompo ny fahefana rehetra ianao Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra no mampiondrika anay manoloana ny fahefanao ary mampahatoky anay fa mahavita sy mahefa ny zavatra rehetra ianao Jesosy mbola apetraka eo am-pelatananao ary ny tontolo ny fanomponay ny zavatra eritreretinay tsy ho vita mihitsy nefa antsoinao amin'izany izahay dia ampio reseo lahatra bebe koa hatrany misy zavatra
tianay ampisongadina ny tenanay eo amin'ny fanompona izay atao, ay tsy izany noho izy fa ianao Jesosy azy nampandefitra ny tenanao, nampangina ny lazanao tamin'ny fotoanandro. Tompo tia hankalazanao amin'izay rehetra atao izahay dia atao fantatra amin'ny fiarahamonina misy anay fa ianao ilay any mahefa ny zavatra rehetra. Petraka eo ampelantananao ny fiainanay andavanandro, manoloana ny zavatsarotra, ny olana mety mahazo anay, ara-pahasalamana, ara-petsepo, ara-piarahamonina, ara-kasa eo amin'ny fianarana, dia ianao Tompo no toky sy andrinay amin'izany, satria mahefa ny zavatra rehetra ianao ary lehibe lavitra no ny olana mahazo anay. Tsy azo ampitaina akory amin'ny olana ny fahalebiazanao. Apetraka eo ampelantananao ny firenenay. Tompo, ny fihevitra olombelona dia sarotra, mety tsy ho vita akory azy ny hiala amin'izao fahantrana lalina izao, fa manana izay manana anao Andriamanitra ary engane mbola iorom-paka lalina eto amin'ity firenena ity, ny finoana efa nitondrana anay araka ny filazantsara ny Kristy, ilay maty ho famonjena, ilay nitsangana tamin'ny maty ho fandresena. Apetraka eo ampelantananao ny fiangonanao, mba ho fiangonana mitory ny herinao mahefa ny zavatra rehetra amin'ny atao sy amin'ny lazaina. Eto izay dia mahatsiaro manokana ny sampana lehilahy kristianina, ny filofosany amin'ny fanomponanao mba hamantarana fa mahefa ny zavatra rehetra ianao Tompo. Mivavaka ho an'ny fikambanan'ny katekista sy ny mpitoroteny ary ny vita fiofanana, nomenao anjara manokana tato anatin'ity fotoana ity. Mivavaka ho an'ny santany fitiavana, ianao koa no mahafantatra ny fikelezany aina amin'ny fanompoana amin'ny fiderana, ianao ampahery azy ireny mba hiazakazaka tsy ho sasatra. Tononay ny toeram-panomanana mpitandrina, ianao no ametraka ny hery sy ny fahefanao amin'izany toeram-panomanana izany ka hatonga ireo mpiomana maro hitondra ny herinao aneo ny voninahitrao amin'izay rehetra ataony. Dia tsarovy izay Tompo, ao anatin'ny fiombonana masina, anonana ny vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mahefa ny zavatra rehetra ne hitsodrano antsika ka ny fahasoavany, ny fitiavany ary ny hery sy ny faraisana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery aniny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.